moa dia misy fietsika mahagaga foana asehony miaka-midina, misy fotoana mibotsina be ary misy fotoana dia mihidina ambany be mihitsy. Ity ilay zava-mahagaga zay efa lazaiko anao teo aloha teo ihany hoe ny resaka zay ataony zareo any ambony any dia mahagaga fa mivantana aty ambany aty ny famalin'ny anabavy. Araka izany lazain'izany fa tsy te handalo ady intsony aho izy, niezaky ny nandà mafy mihitsy izy mba tsy veriny aty ambonin'ny tany intsony. Miverimberina tao ambavany foana moa ny teny hoe aza verina aho aza mba miangavo re, aza verina aho. Ary misy fotoana azy amin'ny resaka zay ataon'izy ireo dia milaza tsy ambaratelo ny amin'ny Madagasikara izy, ny amin'ny vahoaka malagasy, ary tsy ambaratelo ihany koa ny amin'ny fiangonana tsirairay avy teto Madagasikara. Trangan-javatra tena mahagaga sy mahavariana mihitsy ny zavaniseho tamin'ity indray mitoraka ity, satria afaka mahatsapa, afaka mandre ny resaka izay nataon'izy ireo tany ankoatra tany, izahay izay nanatrika azy teo tamin'ny fotoana izay niverenany. Teto moa izy rehefa tsy nitsatra ny nandà dia ny farany nanaiky ihany, manaiky ihany aho izy ny iverina noho ny aminao Jesosy Kristy no iverenako any ambonin'ny tany. Misy fotoana moa tanatin'ny resaka zay nataon'izy ireo dia navoatonina anarana mpitondra fiangonana lehibe iray teo aloha, dia tahaka ny Jean Collins, i Daoud, i Ellen White izay anisan'ny nitondra foazam-panahy tamin'izany fotoana izany, ary any an-danitra izy ireo amin'izao fotoana izao. Araka ny nambarany teto moa dia tsy mbola nisy mihitsy pasteur gasy tonga tany an-danitra
Ny antony zany dia vokatry ny fitiavam-bola sy fitsangatsangana satria rehefa manam-bola dia mihodina amin'Andriamanitra ary tsy te handala ny fahamasinana sy ny fahamarinana intsony. Vokatr'izay dia verany amin'ny elo daholo ireo pastera rehetrarehetra tao aorianan'ny Jean Collins sy Daoud, fa izy ireo ihany no mbola voavonjy hatramin'izao ny amin'ny pastera gasy. Araka ny hitanao amin'ny sary moa dia efa nanomboka nihetsika avokoa ny vatantenan'ny ray manontolo, niezaka ny nandahatra any fa aza verina any aho ry anjely, ary dia nanomboka nitsipatsipaka indray ny tongony ny vatantenan'ny ray manontolo. Ny farany moa dia nangataka izy mba hanao vavaka farany alohan'ny hidinany aty ambony tany.